Mitetina $100 ny fanampiana avy amin'ny Korea Atsimo. Fanampiana atao hisoroana ny herisetra mandritra ny fifidianana. Ny mahasorony Korea izay ho raisin'ny Sionita io tolakandro io. Mitaky ny anaovana ny fanadihadiana manokana momba ny andraikitra sy ny tena nataon'ireo teratany vahiny, matin'ny mponina tao nosy be ny kandida ajo andriany anarivelo mba tsy ny zanaka malagasy hatrany no migadra fa ny momba an'ireo vahiny kosa ho dia tsy hita hatrany. Marobe ny vahoaka nandray ity kandida ity omaly. Ahina ho lanty sy ho ela ny tahiry-tsakafo manerana ireo fonja lehibe manerana ny Madagasikara. Mitaraina ireo mpandrarano fonjany amin'ny mety sy fandriampahalemana teraka izany no mbola diso fanantenana amin'ny minisitry ny vola ihany koa. Manasanao tompo-kilasy tompo-vavy anaraka ny fampalamba-vao hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa, tsy be kabaro, tsy be politika. Mampivoatra ny era sosialy, tsy miniara Izy 5 octobre, fidio ajo laharana fahenina. Tena marina izany. Efa naparako anao hatr'izay fa formula ho any tena milay. Petsaka be ho any dentifrice fa formula ho ano matsara nify. Manafotsiny nify, tena marina mihitsy. Sady miaro ny nify, tena marina mihitsy. Karate ho any formula, ampiasa ho any formula. Faly miarabanao izay manaraka ny KOLO FM sy ny KOLO TV, manazanao mpanajana anaraka izay hatramin'ny farany. Nosy be iray amin'ireo distrikta nalaza ratsy tatoato tao anatin'ny iray volan'ny propaganda noho ny tsy dian'ny filoha kandida ajo andrinarivelo omaly alina. Mitaky ny anaovana fanadihadiana momba ny ireo teratany vahiny novonoan'ny olona ny kandida ajo andrinarivelo fa tsy hoe ny zanaka malagasy ihany no miandry ny fitsarana azy fa ireo vahiny andraikitra izy ireo tamin'ny raharaha izay hodina tsita na tsy resana mihitsy na efa alina aza vao tonga tany toerana ny kandida voalanonana ny andry azy ny vahoaka ny nosy be Elville fanadihadiana. Famirim-bahoaka fahenina nataon'ny kandida ajo andriany anarivelo ity teto anosy be ity raha ho an'ny omaly taorian'ny faradoboka nandehandehanana tamin'ny moto natao teto andrenivohitra. Nosy be izay isan'ireo toeram-pizahan-tany malaza eto Madagasikara nalaza ratsy ihany koa nefa tao anatin'ny iray volana farany noho ny raharaha nafaty teratany vahiny roa sy malagasy iray ary nampiditra ponja teratany malagasy 720. Efa milamina ny nosy be ary vahoaka milamina ihany koa ny nandray ny kandida ajo andriany anarivelo tany atoerany. Ireny zava-nitranga ireny izay taratra ny fahalemen'ny fitantanam-panjakana eto Madagasikara ka mahatonga ny vahoaka hitrotra isan'ny mila harenina izany hoy ny kandida ajo ary ny fandaminana ny fiainan'ny isa-tokantrano no vaindondra raha. Dia olona milamina ary isorana antsika ty nosy be tsika malagasy fa ny olona mampiady antsika matetika fa ny vahoaka dia vahoaka tia filaminana vahoaka milamina ohatra ny hitam-boany zao eto ka isorana be da be antsika tsirairay avy tsara matsy ny ainony tompona andraikitra rehetrarehetra an'izany satria ary ny zao tontolo zao an'izany satria olona tany milamina misy eto amintsika misy an'ireny zavatra niseho mampalahelo nefa mino sa tsy maintsy ho hitantsika amin'ny marina fa mikasika an'izay kosa mba mangataka amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra satria misy teratany malagasy mety nanao zavatra tsy mety nefa ny mbola miandry ny fitsarana fa mba miangavy koa amin'ny tompona andraikitra mba atao fanadihadiana koa ireo teratany vahiny fa tsy hoe avela fotsiny amin'izao akory ny fanjakana
dia tokony tsy manao mizana tsitsiriny iny. Ny fanjakana sy ny fitsarana dia tokony hijery na ny andaniny na ny ankilany ary hikaroka ny marina. Ary indrindra ny fitsarana dia natao hiarovana ny olona fa tsy tao amin'olona kory. Mino fa eny tompon'andraikitra rehetrarehetra zany, eny tompon'andraikitra na eto toerana na hatrany Antananarivo ataovy manaraka arak'ilay fomba fiteny mahazatra anareo manara-penitra ilay fitsarana mba ahafahana mahita ny tena marina fa manjary zay ny mampikorotana ny fireneny. Tato anatin'ny fampelezan-kevitra voatetin'ny kandida ajoandriany any Arvelo avokoa ny distrika 720 manerana ny nosy, ny renivohim-paritany sy ny renivohim-paritra hatramin'ny tanàna ambanivohitra maro. Nanotrona azy hatrany ny etamajorn'ity kandida ity tany Nosy. Nanino zay havanareo mitombonareo jiaby ifidy rahalane hajo azovy agnarany numero firy azovy ino antony fanamarako izy ty tambanja nikorako izy tambilobe nampotiko ta Diego ny antina ny Nosibe. Ino antony araiky fo izy io havatsika. Ino antony ikofa nisy problème tamin'ny fatridianaty jiaby olony kaigna izy kaienao matsagna mamaly magnampy kaienao hariva mitandregny magnampy koa boko magnampy anao raha atao kaiegna haligny izy koa izy fatafady tsy regny ny telefôny bako amale marangay izy famikaiky anao misy ino moany ke ambariko anareo havagna io tsy araiky magnaraka anao lerinanao misy labiera lerinanana lira le tegna havagna aminaka le olo vitanao kaiegna lerinanao sahirigna de izy tsy kainao aby sahirigna anao izy avy magnampy anao. Isan'ny mampiavaka azy ihany koa manoloana izany ny fahasahiana amin'joro tamin'ny mangarahara ary samy atrika vahoaka sy tsy menatra amin'ny tanisa sy mampiseho ny zava-bita na dia ampahampahefana ihany aza no nahafahana ny asa ho an'ny tanindrazana. Tapitra ihany tsy ny fampelezan-kevitra tsy nisy na dia kandida iray aza na sahany namoaka ny mangarahara na raha napirofo ny fomba ny tantanana ny volam-bahoaka tahaka ny nataony Ajo Andriany Anarvelo na dia maro amin'ireo kandida aza no PDS sy minisitra teo aloha. Ny afaka ny faradoboka nataon'ny kandida Ajo Andriany Anarvelo teto Antananarivo omaly tsy nasakana azy tsy iona sy famarafara tamin'ny vahoaka efa babiny sy resy lahatra tamin'ny risim-pony anovan'ny firenena ny fanakanana azy tsy hampiasa ny kianjany tamin'ny Menabe etsy Andotam-penaka. Vao mankazana nosika azy anantona kokoa ny vahoaka izany nandeha moto ny kandida Ajo omaly tontolo ny tetin'ny faritra 5 teto Andrenivohitra namontana manaritsho isotry Andoharany fotsy Maremasay ary Amboamiandry. Fanadihadiana ny rahana tamin'ny nantosa moa zany tamin'ny Ildasonjo Tovy Rakotondravony teo amin'ny sarany Fidirabe sy Andriamampandry Mandresy. Teny ambany tanàna Amorotambary nanakaiky ny mpifidy Ajo naneho ny fahavonona ny takosina sy ny vahoaka hatrany ty kandida laharana fahenitsy ary mbola no amafisiny zany teto Amboamiandra. Tonga nanotrona azy hatrany ireo vahoaka marobe nisongadina tamin'ny hetsika rehetra ny fahatokisana fa amahaolan'ny poniny ty kandida atolotry ny MMM ity teto Amboamiandra dia naveriny hatrany fa adidin'ny fanjakana ny mandray atanana ny fampianaran'ny zaza malagasy. Ao anatin'ny programantsika ny hoe mba hitoviza amin'ny malagasy rehetrarehetra mba samy hiara iainga dia tokony atao maimai-pona ny fampianaran'ny mpianatra ary zany dia atomboka dia amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany ka hatrany amin'ny ambaratonga faharoa satria manam-bola an'izany ny fanjakana. Tsy ny boribory tany faharoa ihany no nitafamivantana tamin'ny kandida Ajo Andriany Anarvelo androany. Teny amin'ny Maremasay ihany koa izy ary ny baribary taminy ny famahanan-dalitra atao amin'ny vahoaka noho ny fiangonan'ny fako eny amin'ny faritra iny. Isan'ny fomba fanao tsy nahomby hatramin'izay izany ho izy ka mila hafanivana antony nanentana ny vahoaka ahisafidy tsara izay olona hanomezana ny fitokisana mba tsy ho diso fanantenana. Gaga nandalo taty kay fako afenina ty aminareo aty la zay rehefa madio tanàna. Zay le toetsaina tsy mety
atao madiodio any amin'ny arabe any fa nga le olona mandalo isanandro tsy mba mahita misy fako ety e sa izy tsy mbola nidina taty mihitsy ay so ihany izy rehetrarehetra manao sakatsaka an'ireo fa tsy nilatsaka fa raty zany reo 5% 5% re raha nilatsaka raha manakatsaka an'ireo firy 0% raha lasa filoham-pirenena izahay ary tsy maintsy ho lasa ianareo manakaramanay karama raisina isam-bolana karama avy amin'ny volam-panjakana avy amintsika menakavy ary rary ny sihitsiny raha miasa izahay ho an'ny vahoaka satria nareo zany ny patron marina sa tsy marina ka fa 5 volana octobre tandremy tsara rehefa ndatsabato so fandiso fa indrindrandrindra tsipio tsara zay tokony ho tsopiana zay safidinao satria sendra diso safidy eo ianao dia 5 taona manaikitra taolana ndray satria efa lany zalany ena nandritra n'ity fifidiana ity tsy ny seza akory no mahamaika amin'ny firotsahana ofidiana ho ny kandida ajo andriana anarivelo tetsy andorany fotsy ny ametrahana fiovana mamaly ny etaetany mponina izay efa sasatry ny mitolona vakitratra mitady fanovana nefa ataon'ny mpitondra tohatra fiakarana fotsiny no tanjony betsaka ny tolona efa nataon'ny voaka malagasy betsaka ny tolona nataontsika menakavy ny zavatra mampalahelo dia zao ihany rehefa vita ny tolona dia mitarika ny tolona sy nanohatra ny tolona lasa mahay mifanaraka ho azy fa reo zay tena votom-pinoana sy nieritreritra hoe mba hitady fanovana tamin'ity fireneny ity lasa kilabao foana makina sa tsy marina fa indrindraindrindra ny tena tsy mety dia ny feritreretana ny vahoaka ho bado laha mihitsiny betsaka ny olona manararoatra tamin'ity teteza mity ity na io milaza azy mpanohatra na io milaza azy eo amin'ny fitondrana satria hitantsika tsara fa rehefa raikitra no ifizaratseza ny azakazaka teo daholo ny rehetrarehetra ary mamainy sasany dia io seza io ihany tsy manavaka fa na dia any amin'ny faritra iva toy ny eto Manarotsoa isotry azy dia manana ajidy amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana mba tsy hisian'ny familiviliana ny safidin'ny vahoaka nanentana mikasika izany indrindra ny kandida laharana fahaenina androany maraina amin'ny zoma arao masara ny fifidianana arao masara ny bureau de vote fa isika tsy anaiky mihitsy ho rebirebena na vadibadika ny safiditsika tongava mifidy marobe tongava satria raha vao tsy mifidy isika dia manjary mamevana ny hafa fotsiny ka dia aza misy mijanjana any an-trano tongava aloha mifidy dia rehefa avy mifidy dia ny ariva arao masara ny fanisambato sy ny PV rehetrarehetra satria ela loatra ny fampiasana vahoaka ela loatra fanaovana antsika menakavy tohatra fiakarana tetsy amin'ny kianjany namontana no nanomboan'ny hetsika nataon'ity kandida ity niezaka ny tetireo toerana maro izy fiaonany farany amin'ny vahoaka n'Antananarivo ity mialohan'ny niazony indray any Nosbe nanamora ny fifamezivezena tao anatin'izany ny fandehanana moto izay sady tsy nimbahana ny fifamoivoizana ihany koa andray ny masovoan'ny Korea Atsimo nisy titolakandro io fiaramiasa miaraka amin'ity firenena ity izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa fanohanana an'ireo ambaratonga-pifidianana na ny PASEM mitetina $1 ny fanampiana omen'ny Korea Atsimo any Madagasikara vola izay ampiasaina amin'ny hetsika atao amin'ny sorohana ny herisetra mandritra ny fifidianana ary hoentomanana ihany koa amin'ny fanaparitahana moa azafady an'ireo mpanara-maso ny fifidianana eny anivon'ny distrika 12 andro eo sisa dia olany ny tahiry sakafo rehetra manerana an'ireo fonja lehibe manerana Madagasikara misy amin'izy ireo ary no ahina olany alohan'ny amin'ny tsy faran'ny volana oktobra ity mampanahy ireo mpiandro fonja arak'izany ny fitandroman'ny filaminana manoloana izany fanadadiana isan'ny zavatra tokony ho vaindohan-draharaha toy ny fahasalamana ny sakafo ho an'ireo voafonja ireo tsy voatery ho araka ireo mopera sy masera ary tsy voatery hanana mpanatitra sakafo isan'andro ireo voafonja ireo hoy ny nambaran'ny tompona andraikitra iray teo anivon'ny fandraharahana ny fonja tahaka ny fonjany mahajanga zao
dia tsy maharitra amin'ny faran'ity volana oktobra ity intsony ny mangahazo ao amin'izy ireo. Dia tsy ankilan'izany dia isan'ny nampitaraina ireo mpandrarahany fonja ihany koa ny tsy mbola nivoahan'ny vola tambikarama izay nampanantenainy ministry ny vola teo aloha izay nilatsaka ho kandida filoham-pirenena. Fa omena azy ireo farafahatarany amin'ny faran'ny volana oktobra ity saingy efa nivoaka ihany koa ny karama saingy mbola tsy nisy izany sorabola izany. Ity fampanantenana ity izay sokajian'izy ireo fa fampanantenana pokaty nefa dia natao teo anoloan'ny prime ministre sy ministry ny fitsarana mihitsy tamin'ny volana aogositra teo. Tsy mbola fotoanany fitakena nefa izao ho an'ny mpiandry fonja raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra ihany. Fa aleo aloha vita ny fifidianana dia amin'izay filoha ho lany eo izy ireo no mba mitaraina sy milaza ny faniriny. Raha ny voalaza hatrany dia miasa tsy akijanona ireto mpandrarahany fonja ireto nandritra ny fotoam-pifidianana ho fitandroana ny filaminana eny amin'ny fonja. Miisa 3 arivo izy ireo no miasa manerana ny nosy amin'izany, izany hoe tsy misy mahazo miala sasatra na iray aza fa konsigne tanteraka ny fonja. Pezin'ny fanatanjahantena malagasy miaramianga fikambanana vama dia nikarakara lalao famaranana foot teny Ambohimanarina. Famaranana 3 no totosaina tamin'izany ka voalohany notolorana omby mifa raha ondry mifa, ny faharoa tao anatin'ny firaisankina sy fifankatiavana no nitanterahana izany. Fanadajina. Raha nivokatra teo amin'ny veteran dia ny Lens Metis izay niondrika teo anatrehan'ny FC Andranomena tamin'ny sa 5-4 ary nitolorana ondry mifa niaraka tamin'ny kopmo ny mpandresy tao anatin'izay raha ondry kosa ny larana faharoa. Teo amin'ny divisiona faharoa kosa indray dia ny Brésil Vetsy Ambomandroso dia niondrika teo anatrehan'ny Excellent Vetsy Antanety Avaratra tamin'ny sa 3-0 nitolorana omby mifa niaraka tamin'ny kopy ihany koa ity voalohany ary ondry ny faharoa. Nisany koa ny lalofiantsina zay nionan'ny Zambla Avetsy Ambodivonikely nifanatrika tamin'ny Fosporo Avetsy Ambohimanarina, nisaraka tamin'ny isa 2-0 ny rotota tamin'ny feptaona aradalana ny 20 minitra indromiditra ary voatery tsy maintsy niditra teo amin'ny tirobu ka nivoan'ny Fosporo mpandresy tamin'ny sa 3-0 ary notolorana kopy sy lelavola ihany koa izy ireo. Andrasan'ny rehetra ny feona teo amin'ny divisiona voalohany izay niona ny Aigle Noir Vetsy Ambohimanarina sy ny Epsilon Vetsy Andranotapahana ary nivoany ty faharoa ho mpandresy tamin'ny isa atokana ary notolorana omby mifa niaraka tamin'ny kopy ihany koa izy ireo ary notolorana ondry kosa ny faharoa. Itoy ity fananana ity ary nitaranja bola lavalava indray no iakatra kianja hoy ny malagasy miaramianga sy ny fikambanan'ny vama ao anatin'ny boriboritany fahaenina avokoa izay etsika lehibe izay. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny valora indray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.